Ara-painandray ianao manaraka ny Transparency Internationale Initiative Madagascar amin'ity anio ity manaraka ny fandaharana ARAMASO. Fandaharana ARAMASO izay ampatsahivina antsika fa hanasana solombavam-bahoaka iray isan-kerinandro. Amin'ity anio ity dia solombavam-bahoaka vehivavy indray no vahiantsika. Tsy iza izany fa ny député Razaiarimalala Fy député Madagascar lany tany amin'ny distrikan'ny Soavinandriana. Faly miarabanao ramatoa solombavam-bahoaka misaotra indrindra nanaika ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Dia faly miarabantsika rehetra mankasitraka ianareo koa nanasa amin'ny tenako. Misaotra ny Transparency Internationale. Ya, député fantaniko voalohany foana anatin'ny fandaharana ARAMASO dia fampahafantarana momba ny ilay vahiny zany ilay député. Inona mety ho azo fantarana momba an'izany hoe député Fy moa zany député fahafantarana anao inona no mety azo fantarana momba ny lalana ny diavinao inona mety fiainana mety azonao tantaraina zany atao anatin'ny fandaharana. Député Fy izay moa tena ahafantarana fito amin'ny distrikan'ny Soavinandriana. Raha jerentsika kely vetivety aloha raha misy faritra anankitelo, faritra Itasy, faritra Bongolava, faritra Vakinankaratra izay atao hoe mifanila Bodrindrina eo dia ireo faritra telo tsy misy député fa tsy zarery ny vehivavy. Tantarako aminareo hoe ny lalana ny diaviko izy moa renim-pianakaviana mananjanaka telo mianadahy ary manambady anankiray. Valo amby telopolo taona zao ary teraka tao amin'ny distrikan'ny Soavinandriana avy any ny mamako, ny dadako, ny vadiko tena hoe zanaky ny distrikan'ny Soavinandriana. Nianatra momba ny marketing et commercialisation tena amin'ny anjerimanontolo ny tenako. Nianatra aloha tao amin'ny EPP, CEG tana Soavinandriana mihitsy fa noho ny afaka baccalauréat dia nianatra tena amin'ny anjerimanontolo no nianarako izany. Tao anatin'izay vao vita fianarana dia nianatra tany niasa ary tonga dia niasa avy hatrany tany amin'ny distrikan'ny Miarinarivo. Tamin'izany no na concert d'entreprise na tao amin'ilay atao hoe programme hoe prospérer. Efa nisahana commune 5 tamin'izany fotoana izany ary efa niasa tamin'ny tontolo ambanivohitra zany efa takosina tamin'ny vahoaka. Ary avy eo za nahazo promotion dia niasa indray tany amin'ny distrikan'ny Soavinandriana izay tena tanànanay. Ny tantanan'ny 9 commune indray tamin'izany fotoana izany vehivavy mitondra moto be ireny satria Honda XL 125 ireny tamin'izany no fitondranay 5 taona sy tapany nitaingina moto mitety fokontany mitety commune manampy andreny orinasa madinika any ambanivohitra ireny. Izany hoe resaka terrain zany efa niainako zany teo zanaka tantsaha dia tsy manavao anazy zany resaka terrain. Dia eto anatin'izay fotoana izay rehefa avy eo indray dia nentina rehefa avy tao amin'ny ministèran'ny fambolena sy fiompiana izay niasako dia avy eo indray lasa responsable communication indray tao amin'ilay programme tao amin'ny ministèran'ny fambolena sy fiompiana ihany izy io. Responsable communication indray tao BVPI. Dia nanentana ireny atao hoe fikambanam-pampiasa rano ireny satria misy lemaka voatondraka maromaro aminay. Avy eo indray dia nisy fiovana kely indray ny fiainanay satria affecté Antananarivo vadiko. Dia tsy nety zany hoe misara toerana ampivady fa tokony hiara toerana foana satria ny ankizy moa anankitelo. Dia niaraka ny ramose taty indray nifindra zany dia nisy fotoana tsy niasa kely dia eto anatin'izay fotoana izay indray nahita asa. Dia ny asa hitako indray mobilisateur social niasa tao amin'ny PSI Madagascar. Raha niala tamin'ilay fambolena sy fiompiana zany ny tenako tontolo ambanivohitra dia nifindra tamin'ny fahasalamam-bahoaka indray. Dia nahagaga moa zany ilay fitondran'Andriamanitra tena raha teo kristianina. Dia nianatra indray izay natao hoe fahasalamam-bahoaka izany nanentana amin'ny vahoaka resaka fahasalamana manatona tobim-pahasalamana reny sy ny zaza zany tena niasako tamin'izay fotoana izay. Rehefa avy eo indray dia nisaona indray niatoato kely indray dia voantso indray asa tamin'ny fiangonana dia nahagaga moa ilay fitondran'Andriamanitra nazara tena talanjona hoe ahoana hoentin'Andriamanitra makay zary ty zary ty fa voantso indray tao anatin'ny fiangonana toniany sampana fivondroana laika fohy be fijeka mandray ny tenako. Atao anatin'izany rehetrarehetra indray dia nampiofanana ny asako tamin'izany indray mampiofana ary mandeha mitory-teny mihitsy any amin'ny fiangonana solon-tena ny birao fohy be rehefa tsy afaka ny birao fohy be dia nitoniny mandeha dia efa nazatra indray zany tao anatin'izay rehefa avy nandeha ny teo aloha zany takosina tamin'ny vahoaka
izao indray zany dia mandeha indray mianatra miteny indray tsy mora zany atao hoe mitory-teny any am-piangonana zany nanatra sefalara-teo moa ny tenako dia tao anatin'izay no tsy ny tompo anahy nagaga fa rehefa niasa 7 volana tao tonian'ny laika dia vao antso indray tamin'izay fotoana izay andro amin'ny 1 alina no niantso anahy hoe ianao no atao candidat député any Soavinandriana fa atao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa tsara ho fantatra ihany koa fa mpitarika fikambanana tena ahafantarana anahy raha enina amby 30 ny isan'ny fokontany ao amin'ny distrikta Soavinandriana dia ny 30 amin'ireo efa misy fikambanako daholo manana ilay fikambanana hoe ARAMASO izany hoe fikambanana tanora fikambanam-behivavy ary fikambanan'ny artista kely any ambanivohitra mpanao vakodrazana satria zany izy ireo entanina andraikandraikitra ny fiarahamonina fa mba tsy hoe akory hoe mikambakambana fotsiny ary ireo dia olona formel manana récépissé ara-dalàna daholo satria ny olona ambanivohitra zany nahatsapa noho ny expérience ny ainako hoe mila tosika ny ambanivohitra fa sarotra le manosika anazy amin'ny ankapobeny fa atao anaty fikambanana izy dia mora kokoa ny tadiavana anampiana anazy fikambanana tanora ohatra dia ny tena zavatra mba tiany dia hoe zay karakara tournoi anao baolina avy amin'ny maillot baolina arato zany tena mamake fa mahafinaritra le firaisakirana mora karakara kokoa ny olona rehefa anaty fikambanana ny fikambanana vehivavy indray dia hoe zay mba ampianary mahandro ampianary manjaitra anatin'izany dia mora kokoa zany izy efa anaty ny fikambanana ny fikambanan'ny mpanao vakodrazana indray moa sy ny artista dia izy ireo mba te ampiseho ny talentany hoe zahay manana talenta sy fanomezam-pahasoavana dia atambatra daholo zany anatin'izay fikambanana ka tao anatin'ny fitariana fikambanana tena nahafantaran'ny olona anahy sy ny réseau an'ny fiangonana izay zany niantsona anahy niantsony tompo anahy za mahatsiaro fa ny tompony niantso fa raha izaho moa ina moa zay za kely ty vehivavy kely ty fa natsona ho amin'izany toerana izany ary ny zavatra nahagaga dia io distrika izay misy ahy io dia anisan'ny malaza hoe mandridrano tsy hoentim-behivavy raha latsaka solom-bavam-bahoaka tamin'izany dia 9 menada zahay valolahy zarery ny vehivavy sarotra fifandesendaratra satria izay foana no voizina tao anatin'ny propagande hoe tsika tsy hoentim-behivavy zany dia nefa nagaga efa nisy mpitondra fanjakana maromaro vehivavy fa na chef district zay vehivavy chef Cisco fa amin'ilay solom-bavam-bahoaka mihitsy zany tsy dia ken'ny olona loatra hoe vehivavy no hitantana anazy tsy ny vahoaka loatra nefa ny tena mandany zay fifampitondran'izay fa ataontsika hoe le olona vitsivitsy ataontsika hoe olona tsy te hampisongadina anao zany satria lehilahy izy ireo mieritreritra fa izy ny tena mahavita zavatra sy manana ny teknika rehetra etrehana an'izany tanatin'izany dia raikitra ny propagande dia za kosa nefa tao anatin'izay dia soraka an'Andriamanitra satria na dia vehivavy kely tsinitsinina raha ny tenako dia hoy aho hoe za kely fa n'Andriamanitra ngeza be satria nanampy anahy tao anatin'izay fotoana izay izy reo fikambanan'ireo za tsy nanao t-shirt na ray ary tsy mba nizaran'izany fa ny fikambanana mihitsy no teny hoe andaontsika anao profil bas tsika tsy dia mba hoerahoerana tapon'ny commune rurale zany fa tsika teto fokontany tao anatin'izay no nahitako ny 9 fokontany ka raha azo lazaina zany fa 9 sisany tsy hitako tsy nandoavany tongotro ireo fokontany ato amin'ny distrikta Soavinandriana saka efa hitako daholo vohitra ny fokontany ny elakelan-trano efa laniko tsinjera eto ilay miampita rano eto ilay miakatra tendrombohitra na vehivavy raha dia soraka an'Andriamanitra satria nanana tafinerim-po eritsaina nafahako navita izany tao anatin'izay dia natsiara fa misy andraikitra izay takina matoa ny rano tompo amin'izao toerana izao ary nino mihitsy fa feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra ka Andriamanitra no naniraka amin'izany toerana izany izy nandamina amin'ny programa rehetra hoe alefa ry ianao mitondra couleur an'izao ianao tao anatin'izay vita lanso matsara président dia tsy azatana amin'ny arena intsony fa nody tanatrano nanohy asa fanompona indray isan'andro amin'ny 12 alina izy no miantso hoe natsona hoe ianao no candidat ny atao candidat ny distrikta Soavinandriana to dia narary be nikipoko satria zahako tsy mba nandeha hoe ilahatra any amin'ny arena natitra CV andeha anambotsiroatra hitady piston anosika ny tena fa te hanao député tsia fa nampandriko matory tsara mihitsy ao natsona satria ny olona nahatsapa ny zavatra nataoko ay zany ray zavatra ataonao reny dia misy mahita misy manara-maso ary misy mandray note mihitsy ao anatin'ilay izy hoe izavona nao terrain izay aloha natao ampahiresiko atsika hoe zavatra atao zay le ten'Andriamanitra tsy ho foana akory ny fikelaizanareo aina fa misy mahita io zay nampahirezako atsika vehivavy ihany koa hoe indraindray ianao hoe miasa jambarafozana tsia fa le olona tsy eritreretanao mihitsy ara no manosika anao any ambony any dia lany somatsara ho ihany tenako amin'izao fotoana izao ary anisan'ny tafiditra anaty atao hoe jeune parlementaire
ary ankoatr'izay koa dia nofidiana ihany koa tenako filohan'ny voamerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny antenimieram-pirenena. Ny zavatra rehetra tsy tonga dia hay avokoa fa misy zavatra koa tato vao nianarana. Miezaka mamaky an'izany atao hoe lalam-panorenana, ny loi organique, règlement intérieur, mila laninao tsy enjery daholo ireny. Izany zavatra izany raha tanam-piangonana aloha tena tsy mbola namaky lalam-panorenana ny faha-baiboly no famakiko. Fa rehefa no anaty izany dia nanaiky mihitsy hoe hianatra. Ary tsy afena fa amin'izao fotoana izao dia niverina nianatra ihany koa satria ahafahako mila bagage ary indrindra ihany koa mila fahaizana foana izany amin'ny mahasolom-bavam-bahoakanao. Amin'ny andraikitra ihany koa dia za matetika ny représentant izany ny atao hoe solitena ny antenimieram-pirenena rehefa misy mahakasika ny raharaha ny ministère de la souveraineté moa fiantsoantsika ny ministère ny atany sy fitsinjaram-pahefana dia matetika izany misy solitena ny antenimieram-pirenena amin'ireny ohatra hoe FDL, UNTDL mahakasika ireny dia mandray anjara feno ary mila maharaka ianao ny zavatra fanatsarana hoentina amin'izany hoe tontolo ny fanaparia-pahefana sy fitsinjaram-pahefana zany. Amin'izao fotoana izao koa moa ny fitondram-panjakana dia mametraka mihitsy ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Dia ianao zany mila manaraka akaiky an'izany satria asako anisan'ny asana solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Misy vola ireny lanintsika ireny loi de finance anakaiza ny vola ohatr'izao nanaovana an'izao tokoa ve manara-maso ary indrindra tsy manara-maso fotsiny fa mitondra fanatsarana ihany koa ary tsy menatra ihany koa no miteny za aloha izay aloha mampiavaka anahy zavatra tsara dia tenenina hoe tsara fa zavatra tsy mety kosa dia tenenina hoe tsy mety. Dia za zany no ahafantarana azy satria zako tsy tia hoe tsara velatsy izany fa marina fa mitondra ny couleur orange miaraka amin'ny fitondrana fa za kosa tsy han'olo baty mafana amin'ny président izany hoe ho safosafoina fotsiny tsy ilazana marina fa hoe milamina io hoe mety zao hoe non fa zavatra rehefa misy zavatra tsy mety tsy azo atao manipoditra akondro. Indrindra raha teo zany nijoroky dia hoe alohana solombavam-bahoaka dia kristiana aloha. Dia izay nijoroky mandrakariva tsy izano andeha amafylaingana andaingana mitaka amin'ny vahoaka tsia satria tsy manana intérêt koa za nao ratsy amin'ny tanindrazako taony latsaka ny Davongo district ny Soavinandriana ka raha manao ratsy ao dia tsy maintsy voatonina hatramin'ny razambeako sy ny fianakaviako sy ny ray aman-dreniko noho izany ataoko tsara ny asako ataoko ampitiavana. Raha solombavam-bahoaka toy ny ahoana ny endriky ny fanaovanao tatitra ao anatin'ilay hoe tamberina andraikitra rehefa midina eny fotony miaraka amin'ny olom-pirenena eny ianao. Manao tatitra amin'ny vahoaka rehefa vita ny asanay aty amin'ny antenimieram-pirenena dia mandeha midina. Izany indray dia député tena tiako manao terrain za l'aise be amin'ny terrain ary raha marary tsy haiko raha anatin'ny herinandro tsy mahita amin'ny vahoakako izany fa tsy maintsy maharaka ireo service technique izay STD any amin'ny districtako ireny dia feheziko tsara mihitsy rehefa misy zavatra atao dia tsy maintsy teneniny député. Za akory tsy akory hoe hanindry anazy tsia fa mila mifankafantatra tsara hoe inona ny asan'izany ho an'ny vahoaka, inona ny entina amin'izany amin'ny vahoaka dia anisan'ny zavatra ataoko mampiavaka angamba ny ataoko hoe fomba fijeriko mba principe mba andraisiko ny atao hoe antenimieram-bahoaka. Rehefa mandeha midina manao antenimieram-bahoaka dia hoentiko daholo service technique rehetra ohatra ny CB, médecin inspecteur, chef fiscaux, ny commissaire, ny enrebean'ny cantonnement miara-midina amiko makena amin'ny vahoaka satria amin'ny fotoana io no ahitandry zareo andreo service technique ireo ka raha misy mpampianatra ohatra manana problème mba tsy handeha tongotra izy andeha amin'ny siskof sady lasa banga ny fampianarany no fivezivezenao reraka ilay mpampianatra dia amin'ny fotoana antenimieram-bahoaka izy mpampianatra manana problème UCF Cisco izy manana problème tsy fandriampahalemana UCB izy manana problème ny ady tany io ny responsable tiako izany izay zavatra hoe mba tsy député daholo no ilanja ny problème amin'ny vahoaka satria izay izany indraindray ny vahoaka dia mieritreritra ary izay koa moa izany toe-tsaina ataoko hoe ratsy nolovaina hatrizay. Misy maty an-drano député natsoina voalohany. Misy accident ary vadika ny tracteur député natsoina voalohany. Misy sary-piterahana député natsoina voalohany. Ekeko hoe député zany akaiky ny vahoaka atsony mora amin'olona kokoa ny anako moa dia ny telefonako dia aparitako mihitsy aty ny numéro atsoya dia fandraindray ilay fametrahan'olona anao zany indraindray ohatry ny hoe misy manafika adalo ary dia tian'olona mihitsy hoe anao député manao tenue de combat milanja basy hiazakazaka ny endrika adalo izay ny eritreretin'ny olona fa nasan'ny député dia tsy izany fa
manoteninareo dia izahay no manao tatitra hoe misy fanafian-dalo atsonany amin'ny gendarmerie, misy sary-piterana atsony médecin inspecteur, fa tsy hoe ny député no endrasantsika tsy maintsy andeha anao an'izany asa fa efa voapetrapetraka ny isa-tanatohatra izany. Tsy mahasakana nefa izany ny fidinana terrain, mila mijery koa ianao mahafantatra, ary indrindra na manana bureau aho dia mandray misy secrétaire aho dia mandray ny etaeta amin'ny vahoaka rehetra, dia misy séance de travail zay isan-kerinandro mijery hoe inona indray fangatana, misy vitako amin'ny anaran'ny tenako aloha manao hoe tsy andrasantsika fanjakana zany fa mba ho vitantsika kosa zany. Fa misy kosa rehefa dia tsy maintsy hoentina hazakazahana na ministera ary mandondona mihitsy hoe misy zavatra ohatro kosa ty aminay tena priorité, ohatra misy tetezana dia tena mpianatra andalo eo hatra tena dadakely mpianatra andeha hianatra amin'ny raha ny kahie loloavy natao an'izao andeha hianatra satria hatra tiany rano mampalahelo loatra ny zavatra zany. Tsy maintsy ianao mamboatra rafitra dossier mandeha makana ministera fampianarana, makana ministera ny travaux publics mba jereo kosa ny zavatra ohatr'izao fa tsy rariny. Izany natao amiko ny asan'asan'ny député, mihaino ny feo vahoaka, midina sur terrain. Dia izay zavatra tsy voavahan'ny service technique zany, misy akany réunion mensuelle moa zay isam-bolana miaraka amin'ny maire rehetra sy ny service technique rehetra, izay tsy voavaha eo atoerana no hoentiko any ka reny no hoentiko any amin'ny ministera izay tandrify azy avy, izay tsy voavahako zany. Tsy mora ny asan'ny solombavam-bahoaka indrindra solombavam-bahoaka vehivavy, fa ny vehivavy dia eritreretin'olona foana koa nefa olona malemilemy, olona mora mitomany, olona tsy mahavita ditongotra, fa natao hoe hiteraka sy taiza zazakely tsia. Fa ny vehivavy tena ny zavatra tena nandona ny foko indrindra rehefa mandeha mitety fokotana dia misy ray aman-dreny 10 taona 15 taona miteny fa mbola tsisy député nanitsaka ty fokotana ity raha tsy ianao voalohany. Nefa raha nataoko nikajy za zany député fahasivy ao amin'ny district Soavinandriana, dia nandritra an'izay ve zany dia tsy mba nisy député tonga mihitsy ny tonga jery an'ilay izy. Misy sujet zay zao no safidiny vangiko satria mitete be zany zareo dia niteny mba tonga avy teny ao député mijery, dia niteny mihitsy ry zareo dia sujet masindray zay fa ianao ny député voalohany mba tonga taty nijery, dia gaga ianao hoe ny député zany hatramin'izay teo aloha za tsy manaratsy an'izan'iza fa mahazo 4-4 atao vitre fumée dia tsy hita amin'ny vahoaka intsony na ilay kokoa raha tsy vita intsony fa dia mandalo dia tsy afaka miresaka tsy afaka fa dia efa député milailay dia manao talent dia tsy maintsy io anaty tomobile foana tsia fa député findray dia mandeha midina fokotana araka ny teneniko teo za koa zanaka tany tsara teo izay mitago voanjo, mihodikatsaka, manao vary aloha, haiko tsara daholo zany ka tsy manaviana loatra izany atao hoe manao terrain izany. Tsy mora ho ihany mijoro hoe vehivavy zany. Ary tantarakely fa misy koa ny VBG, alandan'ny VBG zay lalàna ny VBG tato amin'ny antenimieram-pirenena fa zahay vehivavy député parlementaire koa hiaran'ny VBG satria misy koa zany ny olona mieritreritra olon-dehibe fa tsy afenina mihitsy tena zany misy manadalanao ilay olona dia izy mieritreritra fa raha tsy miaraka amiko ndray tsy mahavita zavatra tsia. Za tsy manaiky an'izany satria nahoana zavatra tsy izy akory ny tompona andraikitra feno amin'ny fampandrosoana ny distrikako, fa raha olona iray manakatona varavarana volona folo manasokatra varavarana ka amiko izany antsika vehivavy ampahirezina hoe tsy voatery ho tambatambazan'olona vola na arena na intsika vao mahavita zavatra, fa rehefa anatinao ny herim-ponao eo anatinao ny finiavana sy ny fitiavana vitanao foana io. Ohatra izao anankiray misy toerana anankiray tena lavitra toeram-pitsaboana, tsy anana fahefana mihitsy hoe anao CSB any, tsy asako raha teo zany fa ny vahoaka nefa zany efa tonga tany dia natsapa fa lavitra tokoa ry zareo hoe bevoka efa manaikitra fa ho teraka kekerin-jaza mbola andeha tongotra adin-drovo ahita hôpitaly iterahana normal raha lasa hoe ndalana ny anaran'izany satria teraka andalana izy na ataontsika hoe maty anjalana ilay zaza satria mety misy fahasarotana. Dia tamin'izay fotoana izay ny mobilisena nda hoaritsika aloha hanao hôpitaly dia izao aproventsika amin'ny manam-pahefana fa tsika manana fahavononana angony ny briky, angony ny fasika, angony rehetrarehetra ampisehotsika dia hanao trano aloha tsika ataontsika hoe tsy dia tsara loatra aloha fa mba ataontsika rotsopeta aloha dia ao aloha mba misy andrey volontaire reny mba miasa ao. Tateo aoriana rehefa hitan'ny fitondram-panjakana ary hitan'ny médecin inspecteur fa ireo tokoa ny vahoaka ny aran'entana dia tapa-kevitra fa natao CSB ilay izy tateo aoriana. Mila manana teknika ihany koa amiko ny solombavam-bahoaka tsy dia tena hoe ilaina diplôma be hoe tsy maintsy manana doctorat tsia amiko aloha zay
fa mila manana bagazy koa nefa satria ny olona resahanao koa nge tsy hoe tambanivohitra foana fa mila miresaka koa ianao partenaire technique financier, mila miresaka koa ianao manao intervention amin'ireny ambassadeur reny mba hisintona an'izy ireny hiasana amin'ny district anao. Mila koa ny solombavambahoaka koa zany dia olona tokony olona souple, izany hoe afaka sady afaka mandeha terrain no afaka mandeha tongotra no afaka manana ny souplesse rehetra etrehana, zany hoe mahafinaritra na moa le tena kiray hoe couleur anao couleur anakahy, izany hoe tokony amin'ny sehatra rehetra zany député dia tokony afaka misadapta amin'ny rehetra. Ohatra miresaka amin'ny atoko-panohatra izy dia aina miresaka amin'ireo, miresaka amin'ny tanora izy dia aina miresaka amin'ireo, miresaka amin'ny fikambana-behivavy izy anam-piangonana izy tokony mahay miara-miaina amin'ny rehetra satria zay mahasolombavambahoaka azy. Tokony tsy manavakavaka zany rehefa solombavambahoaka ny tena hoe za ny solombavambahoaka za FJKM dia za FJKM ihany ny toerana hivavahako, tsy fa misadapta amin'ny fiainam-bahoaka rehetra mihitsy ianao. Mahafinaritra ny olona zany hoe tonga na mifidy tany ianao dia miara-mipetraka aminazy mihina mangazo. Za moa tia mangazo raha teo ina masaka vomangy mandroso dia miditra, tsy manana seza ny olona mipetraka amin'ny tany ianao. Tsy matory ianao any amin'ny terrain zany indray dia tsy tia matory any amin'ny hoe tsy maintsy dia hitady tanàna dehibe fa zay émission ty trambonga ato ny trano madame député do matory eo tsika. Zany zavatra mahafinaritra loha akaiky ny vahoaka. Misaotra indrindra matoa député ny amin'izay tantara mahaliana dia liana izay. Ezaka hiresaka aloha hevitra hafa ihany nefa tsika miresaka Covid-19 ankehitriny. Efa hitantsika fa manomboka mihazakazaka be indray ny antotanisa. Atenantsika fa tsy ahery izy nefa tonga eto amintsika nefa nisan'le fitantanana le crise Covid-19 teo. Inona mety ho lesona araka fahitan'ny ramatoa solombavambahoaka anazy, inona mety lesona azo tonona tamin'le fitantanana an'le crise teo inona kosa no tsara ampiarina ihany koa toizana amin'ny mety haviany crise vaovao indray amin'ny Covid-19. Ie, Covid-19 tena marina tokoa fa anisan'ny niaka be ty aretina Covid-19 anatra nampitan-dranomasina itsika eto Madagasikara. Ho an'ny district ny Soavinandriana dia 0 décès izahay, faritra itasy mihitsy mbola tsisy matin'ny Covid tany aminay. Izany hoe niezaka mihitsy izahay, tsy mihinareo raha hiteny député Fy zao no manao ny fiarovana rehetra mibaby andrena tao hoe fitaovana hoentina hiasa ireny ary dia manondraka manao famendrana sekoly tsena tomobile satria raha teoriana zany dia ilaina mihitsy hoe ianao no mitarika député zany olona mpitarika zany olona leader zany noho izany indrindra dia izaho mihitsy no mitarika ny ekipa ao anatin'izay hoe andaontsika ianao famendrahana. Izaho mihitsy mitady ny hevitra rehetra ihany koa mameno fitondram-panjakana mameno fitaovana izy nampiasainay fa amin'ny tenako manokana ihany koa dia manao koa ny tenako hoe mizara cache-bouche ary indrindra miditra radio mampafantatra ny olona hoe tandremo hoe ny ana moa dia izao foana ny afatra teneniko hoe io safidy io teo velona ianao anaovany cache-bouche, teo faty ianao aza manao cache-bouche, safidy roa ihany ny fiainana dia anjaranao io fa tsy ilay vata manjanako mihidy ao an-trano mihiboka no hitondranao aretina fa na fandendehananao avy ihany. Niezaka mafy izahay ny ato amin'izany Covid-19 zany. Marina fa sahirana ny vahoaka tao anatin'izay satria tsy afaka nivarotra loatra, niena amin'ny fidiram-bola ary tao aorianan'izay nefa hitantsika ny impact fa niakatra kely vidim-piainana tao aorianan'ny Covid. Na ny vidim-bary na aminay izao 500 ny kapoaka na 700 na 500 taloha tao anatin'izay Covid izay nanova fiainana maromaro ary indrindra ny fanaovana cache-bouche atao hoe nakamin'ny olona ary tsy zatra mihitsy ny olona fa rehefa natsapy izy fa niabetsaka ny olona voa ary nyzay tompon'andraikitra koa dia miara-miasa médecin inspecteur chef de service rehetra ny ekipa za moa manana staff dia ireo zany izahay mizara pary commune mihitsy ka raha vao misy ahitana fotsiny hoe atsy no misy olona anankiray voa dia tena mezaka manao trakin zay miaro ny manodidina an'ireo olona ireo ary mame fanafody. Za aloha isaoraka an'Andriamanitra fa nakagana fa raha nisy faneraseranolona voan'ny Covid dia mba nisany tenako fa mbola tsy voa aloha hatreto ary tsy hoe maniry voany zany akory fa Andriamanitra koa mba miany satria raha marary tokoa izy no karakaran'ireo ary tiana anankiray ny olona zay marary ny Covid any aminay dia efa misy toerana ametrahana anazy dia ny député ny mbola miantoka vary ndreo olona ireo charbon menaka laoka
satria atokamonina le olona idina iboanao oay izy rery tsy afaka amin'ny karama fianakaviany koa matahotra andeha anatitra sakafo any solom-bavambahoaka zany amasolom-bavahoaka dia mandeha manatitra sakafo an'izy ireny ohatray koa ny amin'ny savony nomena savony ary nampianarina hatramin'ny ankizy kely hatramin'ny zazakely roa taona mahay mitenana aminay heritaona dia efa mahay an'izany hoe coronavirus sasao ny tanana anaovany gasibosy tsy lava tongotra amin'izao fotoana izao dia atao hoe azo lazaina fa voafehy ny tao amin'ny district anay tamin'ny taona iny fa zao ndray kosa nefa fa mipoitra indray ny covid ataontsika hoe nangigina atao dia manomboka mipoitra indray izy amin'izao fotoana izao ary amin'ny endrika somary ataontsika hoe mafimafy ny fomba fisehony amin'izao misy variation maro isan-karazany ka noho izany indrindra dia miezaka izahay manohy ny asa ataonay manao sensibilisation information manao pratika mihitsy izahay ary mandeha izahay isoraka ny ao am-polisim-pirenena sy ny gendarmerie pirenena mampianatra aloha fa tsy tonga dia manasazy ampianarina ny olona hoe zao angeny antony anaovanareo kasibosy zao ny ilanantsika ny elanelany ampianarina zany dia io zany ampianarina antsika vahoaka hoe mila antsika ve mbola dia mbola mila éducation foana hatramin'izao tsy maninona raha mety tsy hoe samihafa ny fahaizana matakatra dia miezaka foana tsika amin'ny ady amin'ny covid-19 fa ampitomboana kokoa indray ny ezaka ao anatin'izao mba totazomy izay 0DC zay fiara-miasa amin'ny service technique rehetra ny staff rehetra manao an'ilay izay moa misy ilay atao hoe ekipa miady amin'ny covid amin'ny any amin'ny district dia ireo zany zay isan'andro isan'andro mifampizara vaovao isan'andro isan'andro dia mifampizara izay zava-misy ary mifampitondra izay misy fandaniana dia manao cotisation mihitsy mandeha mijery bara sanitaire reny mampahery ny gendarme ny mpiasa ny fahasalamana mena sakafo izy ireny tsy avela hiasa rery fotsiny dia anatin'izay miara-miasa zany edivana an'ity covid ity fa ratsy ary mitondra fiantraikany ratsy amin'ny fiainantsika ny covid-19 Ramatosolombavambahoaka anisan'ny ady anankiray mbola mila edivana sy amafisinay koa ny resaka ady amin'ny kolikoly araka ny fahitanao azy inona mety hoe sosikevitra mahomby ampiarina eto amin'ny firenena entina miady amin'ny kolikoly resaka kolikoly izy io dia tena ataontsika hoe efa fahalovana diso lalina loatra eto amintsika nefa azo-tsaboana hoe amin'ny mahalaika ny tenako moa dia mandany kolikoly ny tenako ary anisan'ny soratra matetika tenena amin'ny olona hoe ratsy ny kolikoly satria misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainantsika ny fanaovana voalohany aloha izy dia efa voarara amin'ny baiboly izany hoe fahotana ny fanaovana ny kolikoly faharoa manarak'izay manimba fiainan'olona ny kolikoly raha mijery ny Facebook nareo dia matetika manao an'ilay atao hoe antsony mangarahara anisan'ny zavatra teneniko amin'ny Facebook ohatra zao ataontsika hoe andeha zao ny recrutement ny mpampianatra mpianatra firamina dia miteny mihitsy fa tsy asan'ny député mihitsy zany andeha hanao recrutement zany noho izany andraiky mpanara-maso ihany ny asan'ny député ny mpanatanteraka hoe ahoana ary efa fantatra moa amin'izao efa mandeha ataontsika hoe pahabe maso avoaka pahabe maso ny lista dia hite hoe zao ka na misy ary tonga dia amin'ny député milaza ohatra hoe za efa 12 taona nampianarina tsy recruté foana hatramin'izao dia ny asan'ny député mandeha fangataka fanazavana amin'ny chef Cisco sy amin'ny chef Zap sy amin'ny draine hoe fa maninona moa ty olona ty tsy recruté hatramin'izao dia eo no mitondra fanazavana izy hoe izy miaraka amin'ny ancienneté diplôme dia miroso arak'izay satria ny quotatsika koa tsy hoe be da be fa vitsivitsy dia milahatra arakaraka ny ancienneté sy ny diplôme ilay izy za zany dia tia zavatra mangarahara ary za matetika rehefa misy zavatra azoko ohatra don nataontsika hoe zavatra nomena hozaraina amin'ny vahoaka sanatria dia sanatria amiko nakala dia ray ariary amin'ireny ary satria zavatra efa natao amin'ny vahoaka na ampifantarina amin'ny vahoaka atao petadrindrina miditra radio hoe izao ny resaka mangarahara rehefa ho amin'ny vahoaka dia amin'ny vahoaka ary za dia anisan'ny lesika be eto amintsika mihitsy io ohatra resaka mampiditra mpiasam-panjakana io koa arane na mampiditra mpiasy olona tsy manana diplôma tsy nianatra tamin'ilay filière akory ary tsy manana ny traikefa akory dia noho ny vokatra ilay kolikoly dia napetraka amin'ny poste anankiray izy tsisy hainy ilay asa rehefa avy eo tsisy zavatra vitany rehefa avy eo any ka mikorosy mihitsy ny fiainan'ilay vahoaka satria ny olona andeha hitady any aminazy ho nakataka ilay service ao aminy zavatra tsisy fatany ilay izy dia vokatra izay vokatra ilay kolikoly dia ahoana tsy tafiditra ny asa tokony atao ary lasa misy
miena zany nataontsika hoe fahefana ao anatin'ilay olona fitraikany ataontsika hoe kolokolo zay manimba zavatra be tabe ny kolokolo satria lasa mahajamba ny olona koa izy io ny kolokolo mantsy dia araka teny hoe ny mandray sy ny manome sy mandray dia eloko mitovy ihany zany dia amiko zany nandray zay tratrako manao kolokolo dia na tsy mba andeferako zéro tolérance amiko ny anany kolokolo ary ny zavatra mba tokony teknika tokony ataontsika kosa dia zao hoe manena koa isika raha mba reo bajerena indray ny olona zay tsy manao kolokolo dia reny indray mba mena félicitation hoe tao amin'ny service ohatry zao kosa dia tsy nisy kolokolo tao ny vahoaka amin'ino asina mame point hoe tonga zany olona zany zao hiditra amin'ny service anankiray ataontsika ka service anankiray ohatra ataontsika hiditra hoe ao amin'ny fahasalamana tonga ny olona anankiray anatina CSB izy dia efa misoratra daholo fa raha zao tsy andoavam-bola ty tsy andoavam-bola ty ny mety andoavam-bola dia tonga ao izy dia voaray karakaradrana izy ary samy teny izy fa tsisy olona nakavola taminay dia le olona mpiasa amin'ny CSB io zany tokony mena fankasitrahana hoe mba nijoro tamin'ny fahamarinana le olona satria misy olona angehany matetika mankotsika dia olona manao kolokolo foana malaza be amin'ny radio amin'ny télé ihany nanao kolokolo fa any koa ne misy olona tena tsy manao kolokolo amin'ny service anankiray manina izy ireny tsy mba honorentsika mba omentsika fankasitrahana hoe tao anatin'ny service ray dia betsaka ny olona rehefa nataony fanadadiana fa ty service ty dia service mahafinaritra mandray olona tsara ny olona ato ary tsy maka vola aminay zany ny olona ato vahoaka dia afaka mametraka an'izay zavatra zay zany teknika tokony izaratsika hoe ataontsika na ho an'ilay fankasitrahana ho an'ny olona fa ireny no mitory ho an'ny hafa ihany koa hoe na samy ray birao ao ary izy misy folo izy ohatra na anatin'ny ray birao anankiray fa misy anankiray kosa tena omen'ny olona anankiray félicitation hoe manao service amin'ny anina kosa dia tsy mandao vola dia zao makeo daholo ny olona manao zavatra noho izany omenatra le manodidina anazy eo ray birao eo hoe tena tokony lasa fitaratra zany le olona ka tsy ilay sivy mpanao kolokolo no hirahiraina fa manera hovaina indray ny teknika dia le olona ray tsy manao kolokolo indray mba ampifantarina ny olona ianina kosa andao mena fankasitrahana fa izy tena olona tsy manao zay zany mba teknika kely mba tiako zaraina mba mety ve zany saotra indrindra raha matosony mbavahoaka tonga sahady eto amin'ny faran'ny fandaharantsika asa mety misy hafatra na zavatra tianao ampitaina amin'ny mpifidy anao na ao amin'ny olom-pirenena malagasy ie ny ho atsika indray aloha ho atsika mpitondra aloha lanym-bahoaka dia hoe tsika redevable amin'ny vahoaka atsika izany hoe tokony miverina amin'ny vahoaka isika satria misy zavatra andraindrainy misy zavatra ilainy misy zavatra mba nofinofiny antenana amintsika noho izany tsika zany tokony hiverina amin'ny vahoaka ilay mifidy atsika manatanteraka ny asantsika ampitiavana ampahamarinana ary indrindraindry koa ampahintsiana arak'izay matony fidiana amin'ny vahoakanao zay ny ho an'ny vahoaka ihany koa dia nampahiresiko atsika dia zao sahy miteny sahy mijoro ao anatin'ny zavatra misy iainanao nisy oloha vahoaka dia natao iaino manao kiana manatsara ihany koa tsika andaontsika mba hianatra zany hoe kiana manatsara fa tsy kiana manaratsy foana na hoe ataontsika hoe feedback constructive fa tsy destructive foana no mentsika fa ho atsika vahoaka raha hitanao fa ty misy mba lalana tsara dia teneno zay hoe rehefa niainanay le izy dia ty zavatra mety raha matoso olom-bavam-bahoaka ahoana ny fanapitsika ahoana ny atongavantsika amin'izany zavatra tsara izany mila mitena zany tsika vahoaka fa tsy hoe miandrindrarina eto fotsiny dia zay ataondry zareo eo dia zareo moa ny eo amin'ny pouvoir dia zay tiany hoe tsia fa mba mila maneho hevitra ihany koa tsika vahoaka fandraisana anjara misy ireny ataontsika hoe structure locale de concertation reny mba midina anatin'ireny fikambanam-behivavy ny fikambanan'ny tanora anatin'ireny fanehoan-kevitra ny commune zany zao raha tokony ho izy tokony manao ataontsika le hoe budget participatif dia anatin'ireny tsika vahoaka amin'ny resaka hoe lalakely ty kosa ny tena maiky le barazy aty aloha no tokony atao hoe mila mandray anjara isika vahoaka ao anatin'ireny sehatra misy anao fokotany sy ny commune ireny fa tsy hoe miandry foana sy olom-bavam-bahoaka hoe aiza ianao madame député amin'izao eny mihaino sika fa mila zany tsika tompona andraikitra ninona asanao na mpanondran-kanana ianao na mpandroaka sarety ianao na mpiantoka ovy ianao na inona asanao dia tena fa olom-pirenena ianao ka mandraisa andraikitra ho an'ny tsy manana kara-panondro manaova kara-panondro ho an'ny tsy manana kopia eto zany dia mba hafatra kely
malahelo loatra mahita andresa sady tsy manana copie nanao hetsika izay teo teo amin'ny roa arivo mahery teo ny vitako izany nanampy vola paosy ny député nanaovana copie ho an'ny ankizy satria eritreretintsika manana omby tsika eto Madagasikara malagasy olona tia omby bokin'omby amin'ny omby ray ndraika bokin'omby efatra tsy maintsy manana boky efatra ny omby ray dia ohatrina nefa vidy bokin'omby zanakitsika ao an-trano ve dia ambany noho ny omby tsy manana copie nefa ianao manao déclaration ana amin'ny commune amiko zany mahaba vehivavy anany tenenako an'izay hoe orirem-pianakaviana ray-pianakaviana aza atao ambany noho ny omby ny zanakao tsy manana copie izy tsy manana kara-panondro izy tsy afaka mandovy izy ary fiainan'andray manontolo tsisy maha-olombelona anazy ka io zany tiako ampitanantsika hoe tsika tompony andraikitra tsika vahoaka dia samy tompony andraikitra daholo ary fiteniko mandrakariva dia zao hoe aiza miandro tompony andraikitra fa raisiny andraikitra madepute any tenako dia loza mba hanao tatitra kely ihany hoe ina mba fa vitany fitondram-panjakana satria izay nandan'ny LFI nandan'ny LFR tokony mba hisy impact na vahoaka reny fa tsy hoe nangatanana fotsiny fa nisy fiatraikany ny zava-bitana aminay zao tao anatin'izay herintaona izay mba tsara tarenatsika ihany efa navita CSB manara-penitra izahay anankiroa zany zao CSB manara-penitra anay ny EPP manara-penitra ary navita ny université izay ny région fifaninanana ataontsika eto tamin'ny région 2 angamba ny anay ny voalohany indrindra vita izy ao miandro ny fitokanana sy ny fitaovana apetraka ao anatiny sisa ka izy io dia misokatra ataontsika hoe na amin'ny région manodidina zany afaka mianatra daholo amokatra olo-manga ary indrindra mba hampihena ny problème andray aman-dreny izay tsy maintsy andefa avatsy aty Antananarivo frais ny hofatrano noho izany efa misy université aminay ny fanamboaran-dalana ihany koa dia efa misy ampahany vita ao ny amin'ny fanabeazana dia efa misy PP manara-penitra ary efa misy koa ny sekoly izay amboarin'ny député manokana amin'ny anarany ao ihany koa ny resaka fandriampahalemana dia manana atao hoe DSS12 izay miaro ny amin'ny tapany andrefana iny Mavelona Kisabe Tampinala Ambatosana zany tena faritra mafanafana mifanila vodorindrina amin'ny Bongolava dia any efa misy ilay DSS12 amin'ny atao hoe miaramila ankoatr'izay koa rehefa nangavy mafy anampiana ny fandriampahalemana ny polisy pirenena gendarmerie pirenena dia efa mitombo ny effectif amin'izao azo lazaina hoe efa milamina zany any aminay amin'ny resaka alatromby sy ny filaminam-bahoaka resaka koa tsika ny amin'ny social-mbahoaka dia efa mitsangana ihany koa zao miaraka ministera ny satria moa vehivavy ny tena dia misy le centre de formation ho an'ny vehivavy izay maimay mipona izy io ianaran'ny rem-pianakaviana sahirana ka te hivoatra amin'ny fiainana centre AGR activité génératrice de revenu afaka manatra patisserie izy ny mofomamy izy ka ho anazy zany ao anatin'izay ny fanazavana ny tanàna dia ny jiro dia ny elakelan-trano rehetra zany zao efa misy jiro fanazavana satria fiarovana ny vahoaka ihany koa ireny na ny amin'ny sehatra rehetra izany dia azo lazaina fa tena miasa ary manatanteraka ny velirany président Andrajoelina miasa izahay ary miteny izay marary vahoaka mandrakariva ka izay nitenenina aloha teto dia vita hatramin'ny 20 isan-jato zany ankehitriny amin'ny distriktan'ny Soavinandriana fahasalamana fanabeazana fandriampahalemana lalana ny fotodrafitrasa rehetra dia misy fanatsarana ary misy mena vaovao mihitsy ary izay anatin'izany ka dia sambatra sambatra izahay satria tsy landanindany LFR foana fotsiny fa tena hita mitraika amin'ny vantana ireo volam-bahoaka isaorana sankasitrahana be dia be ianao raha matosy olombavambahoaka nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana ampatsiahintsika ny vahintsika an'io dia raha matosy olombavambahoaka ARAMASO Razaiarimalala Fy sombavambahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny distriktan'ny Soavinandriana isaorana sankasitrahana ianao nanaraka ny fandaharana ary mame fotoana anao indray amin'ny alatsinainy heriny an'io toy izao indray veloma tompoko